miaramila aloha ma ny sorana amin'ny manokana zay. 7 hectares centre-ouest, 67 hectares sud, 67 hectares nord-ouest, 67 hectares nord-est, en casse. Anatra par groupe zany ty. Le carlino izy fa ny hoe ny ampidiriny le mpanampy azy anarany. Fa vita ny sasasasany ame mandeha ny sasasany am'ireo. Manova tofotrano izy io. Voalohany indrindra aloha ny anjaran'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia misy fokontany folo zany hoe folo avy arỳ Ampefiloha izy ka tonga hatraty 67 hectares. Dia ny atao androany zany zao dia ny fokontany 67 hectares nord-est dia eto amin'ny secteur 5 fefa misy ny mpiasa ministera misy maromaro misy 7-valopolo efa miparitaka any amin'ny fokontany samihafa reo. Dia ny atao androany zany dia ny fanisam-bahoaka zany hoe araky ny hitanareo eto dia raisina tsirairay ny anaran'ny olona ny loam-pianakaviana ny olona mipetraka rehetrarehetra ao amin'ilay tokantrano miaraka amin'ny kara-panondro dia ny mandray ny ireo anaranareo ihany zany no atao androany. Fa rehefa avy eo misy ny olona ny ekipa hafa indray zany no hijery hoe izy am'ireo no azo an'ilay vatitsinjo fa ny recensement aloha zany atao satria izay no baiky ny filoham-pirenena ny rajoelina hoe atao aloha fatary daholo aloha zany ny isan'ny mponina isaky ny tokantrano ao anatin'ny fokontany dia rehefa avy eo zay vao manapaka hoe izy am'ireo no hahazo ny vatitsinjo miaraka amin'ny tompon'andraikitra etỳ an-toerana.